Fantatrao ve fa ny krismasy dia natomboka tamina fety maromaro ary nisy fanazavana azy nahatonga an'izao fetina krismasy ankalazaintsika izao. Jotany anarako dia rahanao izao tafasiry. Noely na krismasy dia fety kristianina fankalazana naterahan'i Jesosy izay napetraka ny 20 Desambra. Tany amin'ny taonjato faha-efatra izany no nametrahana an'izany fety kristianina izany tao Eoropa. Marihana fa taty amin'ny taonjato faha-12 vao nisy ny sapin na arbre de Noël na hazo Noely hoy isika. Izany dia manamarika ny fety amin'ny faran'ny taona ary ny fialan'ny Eoropa moderna tamin'ny maha-kristianina. Ny dadabe Noely kosa na Père Noël dia taty amin'ny taonjato faha-20 no tena nalaza ary natao animban'izany mahafety kristianina izany no nanaovana azy. Fa miapaka kokoa any amin'ny zazakely sy ny fianakaviana ary ny fanomezana ny krismasy taty aoriana. Amin'izao fotoana izao moa dia mizarazara be ny fankalazana ny Noely. Efa talohan'ny fety kristianina dia misy izany fety hoe solstice d'hiver izany na rehefa ririnina tany izay ankalazain'ny païen. Be dia be ny zavatra atao amin'izany fombafomba izany fa miopana kokoa amin'ny resaka fiterahana, ny fangalana taranaka ary ny fijerenan-kintana izany fety izany. Ary hita fa tena nisy fitovizana tamin'ny fety kristianina izany. Ny fiatombohan'ny arbre de Noël moa na hazo Noely dia tamin'ny mitolojia nordika, izany hoe ny fikinina, izay mampatsiahy an'ilay hazo hoe Yggdrasil, l'arbre monde hoy izy ireo. Hazo masina izy io izay mipetraka eo amin'ny andrin'ny tany ka mizarazara amin'ny tontolo maro samihafa, izay tontolo telo raha lazaina marimarina kokoa. Io azo io dia mampifandray an'ireo tontolo telo ireo, ao anatin'izany Asgard, ny misy ny andriamanitra rehetrarehetra na ireo dieu rehetrarehetra, ao koa ny Midgard izay misy antsika olombelona ary ny Niflheim izay tontolon'ny maizina. Ny dadabe Noely koa dia avy amin'ny païen ihany, izay manararaotra ny fetin'ny solstice d'hiver io no mba hakasitrahana ny olona tena tia azy ny andriamanitra tamin'izany amin'ny alalan'ny fanomezana io. Maro no miteny fa avy amin'ilay andriamanitra antsoina hoe Thor no nahatonga an'izany dadabe Noely izany. Ny antony moa dia i Thor dia manao akanjo mena ary be volombava. Io volombava io dia fotsy ary manana sara sotomina boka, izany hoe sotomina osy. Ao anatin'izany koa no mety nangalana an'izany dadabe Noely izany dia misy any Odin izay mitondra soavaly manana tongotra valo izay mampatsiahy antsika an'ilay kalesan'ny dadabe Noely. Raha manome fanomezana ny ankizy endry dadabe Noely dia misy kosa any Krampus izay mampijaly ny ankizy maditra. I Krampus moa izay sady osy no devoly, avy amin'ny folklore européenne misy azy. Tamin'ny voalohany dia naka ny fety païen kristianina mba hanovana ny olona ho kristianina ary mba hifaninanana amin'ny païen amin'izany fankalazana ny fetin'izy ireo izany. Avy eo dia nalaza ilay fety kristianina taty aoriana ary ireo fetin'ny païen moa dia ny adino. Amin'izao ankehitriny izao dia tsy dia tena ny fahaterahan'i Jesosy Kristy zazakely intsony no tena resahana ao anatin'izany krismasy izany na Noely. Ho an'ny kristianina dia ny fahaterahan'i Jesosy ao am-po indray ka nanova olona ho vaovao ary manao soa no dikan'izany hoe mankalaza Noely izany. Ho an'ny tsy mino mety ny fanomezana, ny fifankatiavana ary dadabe Noely sy ny hazo Noely. Ho an'ny hafa ary moa izay tsy mankalaza mihitsy dia tsy mirarahana izany hoe Noely izany. Tsy maninona nefa izany fa izay hitanao fa mety ankalazana ny Noely dia azo atao daholo. Mirary krismasy sambatra ho anao, feno fahasoavan'i Kristy raha kristianina ianao, ary mirary krismasy sambatra ho anao koa eo ambanin'ny fitiavan'ny fianakaviana sy ny fifanomezana ao anatin'izany fetin'ny krismasy izany. Jotany anarako dia narahanao teo tafasiro.